Itombisandray araka izany ny fianakaviam-ben'ny mpisolo vava taoriany ny fianianana izay nataon'izy 70 mianadahy ireo. Izy 70 mianadahy izay anampisa ireo mpisolo vava ampirinasa ary ihany koa isolo toerana ireo izay nandeha nisotro ronono. Vadika pejy mbavao afantateraka kosa indray isika manomboka eto no avaozina sy no atsaraina ny tohatrano Migodo 1 ao amin'ny distrikany Mahabo faritra Menabe. Tanimboly mirefy 530 hektara no voatondraka amin'izany ary tokatrano 2 no ahazo tombotsoa. Izao no totosa dia ahafahana mampitombo avo 2 ny vokatra hatrany amin'ny 4,7 taona isaky ny hektara any antoerana. Totosa sao matsara ny asa fanavaozana sy fanatsarana ny tohadrano Migodo 1 ao amin'ny distrika Mahabo faritra Menabe. Tanimboly mirefy 530 hektara no voatondraka. Tokatrano misy 2 no azo tombotsoa ary ahafahana mampitombo avo 2 ny vokatra, izany hoe hatramin'ny 4,7 taona isaky ny hektara ity vodi-dravitra azy ity. Tombotsoanay dia azo rano daholo ny tanimbary rehetra izay tondrahan'ity hadirano Migodo ity zany amin'izao satria efa feno ny fepetra amin'ny hoe débit tokony ilain'le velaran-tany tombo ny vokatra. Ny olona koa zany hazoto hamboly satria efa matoky izy fa tsy ho tapatapaka tsony ny rano, tsy fahatapatapahany na fahasimbany tsony. Nitokanana tampomba ofisialy omaly ny tohadrano Migodo 1. Nanokana izany ny filoham-pirenena Andriamatora Rajoelina Hery, ny Premier Ministre Andriamatora Ravelonarivo Jean ary ny Ministra ny Fambolena Andriamatoa Ravatomanga Roland. Tafiditra ao anatin'ny fanampy napetraky ny gouvernement izy ity. Fanampy ataontsika ampitombo ny fiarikarena eo aminareo, ampitombo ny vokatra misy eo aminareo, ampitombo ny ara-tsakafo eo aminareo ary ananareo amby mba azonareo mampandroso ny fiainana izay misy eo aminareo. Zany ny fanampy ataontsika zany, efa tratratsika zany amin'ireo olona 2 reo, nefa mihoatra noho izany satria Madagasikara ray manontolo no totsika hampandrosoana tompoko lahy tompoko vavy eto aminareo nefa manomboka zany. Tafiditra ao anatin'ny hitetikasa projet d'appui au développement de Menabe et Melaky na AD2M ity tohadrano Migodo 1 ity. Fahombiazana ny tetikasa izay nivatsin'ny banque Fidavola hoy ny Ministra ny Fambolena. Efa nolazay ny mpamatsy vola teo Fida fa hoe ny andiany voalohany amin'ny tetikasa AD2M no vita fa hiditra amin'ny andiany faharoatsika na ny phase 2 matoa tafita amin'izany tsika dia satria fantatra fa mety ny natao ianareo vahoaka nanaraka ny tolomarika ny meny tekrisianina fa ny tiako asongadina kosa dia ity na niara-ny asa ny fitondram-panjakana malagasy sy ny mpamatsy vola Fida tamin'ny alalan'ny tetikasa AD2M na ny tetikasa fampandrosoana ny Menabe sy Melaky. Nahazo famatsim-bola amin'ny tetiny 700 tapitrisa dolara amerikanina avy amin'ny Fida ny fitondram-panjakana malagasy ahafahana manatanteraka ny andiany faharoa amin'ny tetikasa AD2M izay aharitra 7 taona manomboka amin'ny taona 2024.